Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Miomana hiatrika ny fitsarana farany. Miomana hiatrika ny fitsarana farany. Amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 20, andininy 112 hatramin'ny andininy 115. Zany indray no mofinaina voalahatra antsika anio andeha hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy ny toerany intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina dia ny bokin'ny fiainana izany. Ary maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra ao anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. Ary nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miomana hiatrika ny fitsarana farany. Amin'ity andro farany amin'ny volana Novambra, mamarana tanteraka amin'ny fandiniana ny lohahevitra hoe tsenao amin'ny fiavian'ny Tompo, dia ny fitsarana farany no ambarany mofinaina amintsika. Ambara mantsy fa tsy maintsy hiatrika zany fitsarana farany zany avokoa ny olombelona rehetra. Eto dia asehon'ny bokin'ny Apokalipsy miandalana sy mirindra ny paikan-damina rehetra mahakasika ny andro farany na ny farandro, na ny antsoina hoe processus eschatologique du fin du temps. Ambara eo fa efa vita avokoa ny zavatra rehetra. Hitantsika zao ohatra, raha mamaky ny hatrany amin'ny andininy voalohany isika fa efa vita ny momban'ireo seza fiandrianana marobe, na ny mpino, na ny martura, na ny mpaminany, sy ireo olo-masy ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Efa nakarina sy noraisin'ny Tompo ho any aminy ireo. Hitantsika fa efa mifarana ny momba ny tany, tsy manan-kery intsony ny tany sy ny lanitra. Eto dia ambara hoe ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany, tsy manana ambara intsony ny tany aman-danitra. Ambara eto fa efa vita ny fitsanganan'ny tenany maty. Ao anatin'izany dia ambara fa tsisy olana intsony amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany, fa efa ny farana avokoa ny zavatra rehetra, efa nitsangana ny maty rehetra. Ary ambara aza fa misy bokin'ny fiainana no mamaritra ny fitsarana farany, ka izay ao anatin'ny bokin'ny fiainana no voasoratra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, izay tsy ao anatiny kosa dia atsipy any amin'ny farihy afo. Fa izay ambara eto momba ny fitsarana farany io dia asongadin'ny tenin'Andriamanitra revako malala fa fitsarana farany araka ny asa nataon'ny tsiraray avy. Ambara ao anatin'izany fa miankina amin'izay nataon'ny tsiraray ny fitsarana. Fampianarana sy fotom-pinoana lehibe ananantsika izany, ananan'ny fiangonana izany, ary azon'ny fiangonana fa samy ho tsaraina araka ny finoany avy, ny tsiraray avy,
Ary na i Jesoa Kristy dia efa nampianatra an'izany any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 5:20. Dia hoy ny voalaza manao hoe fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia amaly ny olona rehetra araka ny nataony. Amaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ny fitsarana farany dia tsy miankina amin'ny hafa fa miankina amin'ny tsirairay ihany. Fampianaran'i Kristy izany, kanefa no hamafisin'ny apôstôly Paoly ihany koa. Tatsika fa ny apôstôly Paoly dia miteny tahaka izany ihany koa fa samy tsaraina araka ny ataontsika isika tsirairay avy. Hoy ny voalazany any amin'ny Korintianina 2 manao hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Araka izay nataony na tsara na ratsy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Rehefa ho avy ny fitsarana farany dia ho tsaraina araka ny nataony ny tsirairay. Ambara ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho avy ny fitsarana, tsy maintsy ho avy ny vanim-potoanan'ny ampamoaka, tsy maintsy ho adinina amin'izay nataony ny tsirairay. Ary ny zavatra lehibe izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny ataoko tsy hanadinana anao ary ny ataonao tsy hanadinana ahy. Samy ho tsaraina araka ny nataony avy ny tsirairay. Izay tokony ataontsika ry havako malala amin'izao andro faran'izao dia ny miomana hiatrika izany fitsarana izany. Aoka isika ho vonona lalandava araka ny teny Tompo hoe mitandrema miambena, hiambina mandrakariva ka ho vonona amin'ny fotoana rehetra amin'ny vanim-potoanan'ny ampamoaka, ho vonona ho ampamoahana amin'ny fotoana rehetra hatramin'ny vary iray vety farany indrindra azy, ho vonona amin'ny fitsaran'i Kristy, ilay fitsarana tsy misy kolikoly, fitsarana marina, fitsarana tsy misy kitrano an-trano fa fitsaran'Andriamanitra. Aoka isika ry havako mba ho vonona amin'ny fotoana rehetra hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra. Fa tsy maintsy ho avy izany, tsy maintsy hisy izany. Ary raha ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra ny zanak'olona, moa ahita finoana ety ambonin'ny tany fa izy. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, ilay Andriamanitra tia sady mpamonjy anay, ilay Andriamanitra miala nenina aminay mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, maneho ny herinao, ny asanao, ny fahasoavanao amin'ny fomba tsy takatry ny sainay. Dia indro raisinao amin'ny fiainana efa voavoatra ho anay izahay. Fa mivavaka izay Tompo ho an'ireo manodidina anay, mivavaka izay ho an'ireo rehetra miatrika fanadinana amin'ny fianarana, ny stage izay ataony, ny entretien tanterahany, izay concours na fifaninanana ho hatrehany. Ianao ilay Andriamanitra parakleto, ilay mpanolontsainany, no hanolontsaina azy ireny ka hampahatsiaro azy ny zavatra rehetra mba ho mendrika ary ahita fahombiazana izy ka ho lohany fa tsy ho rambony. Dia matoky manana anao izahay ry Andriamanitray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, misaotra Tompo. Amen.